Ny zavatra nalaza sy nisongadina ny andro omaly moa dia nentina natao famitorana natao amin'ny fampanohavana tetsy amin'ny fitsarana anosy i Andriamatoa Soalia Mosa. Ny hely tao anatin'ny tambanjotra antserasera Facebook ny hoe nidoboka eny tsy afahy ity mpanohana ny fitondrana teo aloha ity. Na izany aza rehefa nanontaniana ny loharanom-baovao iray izay ankaiky ny mpanao famitorana dia fantatra fa mbola tao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny mpitsara tamin'io fotoana io. Ora vitsy taoriany io moa dia fantatra fa natao eo ambany andromason'ny fitsarana i Andriamatoa Soalia Mosa tamin'ny raharaha izay niakarany teny anivon'ny fitsarana. Ny zavanisy tany ivelany kosa dia trondro novidina 2,20 tapitrisa euro tany Tokyo. Trondro milanja 3,7 kilao no novidiny tompona restaurant tany Tokyo 2,20 tapitrisa euro. Nandritra ny vente aux enchères du nouvel an tao amin'ny tsenan'ny trondro no novidianany ity thon rose ity izay azo lazaina fa anisan'ny lafo indrindra. Nilaza ilay tompony restaurant fa tsy nampoizy no vidina lafo toy izao ity trondro ity fa nihegitrehitra azo vidiny mora kokoa izy. Fa ny zava-misy ao amin'ny tapany avaratry ny nosiny Madagasikara kosa dia anisan'ny tena mampitaraina ny mpampiasa iny lalam-pirenena fa inona iny ny ao Ifasy Beramanja Ambilobe. Mijaly ny vahoaka izay mampiasa iny lalam-pirenena fa inona iny ary tena mitaraina izy reo. Ndeha mo isika hijery sy hanaraka kely ny fijalian'ny vahoaka izay mampiasa iny lalam-pirenena fa inona iny ao Ifasy Beramanja Ambilobe mba ahitansika ny fijalian'ny mpiray tanindrazana izay mampiasa izany lalana izany. Ny filohan'ny fanavozana Andriamatoa Colonel Randrianirina Mikael moa dia nilaza ny hoe taonany asa ity taona 2024 ity hoy ny Colonel Randrianirina Mikael ilay filohan'ny fanavozan'ny Repoblika raha nandray ireo tompon'andraiky mpanjakana sy lehiben'ny androm-panjakana ny androny iny alatsinainy 5 janoary 2024 iny. Nambarany ihany koa fa na eo aza ireo fanenjehana sy nitsikera maro dia tsy natao hahakivy ireny fa vomaika entina hanamafisana ny finiavana
natanteraka ny tsara kokoa eo amin'ny andraikitra napetraka amin'ny tsirairay. Ny andro omaly moa dia nisy ny fiarabanana tratran'ny taona vaovao nataony ireo lehibe ny androm-panjakana maro any Andriamatoa filohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara mivady ary ireo mpanolontsaina avo ny fanavaozan'ny Repoblika izay no mahabady avy teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka zay alatsaka iato misesisesy. Zay fa tsy halavany ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.